Nampiantso mpanao gazety ny fianakavian'ny tompoko vavy Rasazina Rindra ben'ny tanànany Mangataboangy teo aloha izay maty ny sinamono. Nitondra fanazavana mahakasika ny hitazomana ponjany zanany Ramatoa Herosoa Rakotomanga Marguerite io tolakandro tetsy Andoharanofotsy. Nambaran'ity fianakaviana ity fa tsy meloka velively ny zanany raha Tianarivo aina Tsitohaina na Itsito ary tsy niraitsy kombakomba tamin'ny famonoana ny zokiny iray tapo aminy. No amafisiny ity renim-pianakaviana ity fa 3 mianadahy ireo zanan'ireo ary iray tapo avokoa izy ireo. Mifanampy sy mifanohana hatrany ireo zanan'ireo amin'izay rehetra atao. Entina hanamporofona izany hoy hatrany izy dia raha nikasa hilatsaka ben'ny tanàna i Rasazina Rindra dia nataony lista voalohany ho mpanolotsaina azy Itsito. Nambaran'ity fianakaviana ity hatrany fa tsy marina velively feo mielo fa maty voatifitra ny ren'ireto zaza ireto fa kosa aretona no nahatonga amin'ny fahafatesany reim-pianakaviana io. Ankoatr'izay dia tsy misy mihitsy koa ny hoe fikasana haka ny toeran'ny Rasazina Rindra ilay anadahany. Noho ireo anton'ireo dia tena mistery ary fahagagana ho an'ny fianakaviana ny famonjana ny anadahany ity ben'ny tanàna ny sinamono ity izay navantana avy hatrany eny amin'ny fonjaben'ny Tsefa. Eo anatrehan'izany vonona tsy roa matany mianjady amin'ity fianakaviana ity izany dia manao antsoava amin'ny Filoha Rajoelina sy Ramatoa Mialy Rajoelina ity renim-pianakaviana ity mba hanaraka akaiky izao fozotry ny raharaha izao ary noizongizin'izy ireo no tsy mahatompinantoka ny zanany amin'izao raharaha izao ka angatahan'izy ireo ny fahafahan'ny Tsito tsy misy atakandro. Nanao tsipiteny ho an'ny mpikirakira ny tambazotra Facebook ihany koa ny fianakaviana mba hamoaka ny vaovao tena mari-pototra. Fa indrindreto fianakaviana reto hatrany moa nisy ny fampandrosoana ny komina Mangataboangy hatramin'izay ary hatramin'ny izao. Miantso ny tompon'andraikitra ary ireo mpanao gazety ihany koa ny renin'ny tompoko vavy mba hidina ny toerana hanao fanadihadiana lalina mba hivoaha marina amin'izao raharaha izao. Margarita, reny niteraka ny Rasazina Rindra mera ny komina Ngarina sy raha Tianarivony aina Tsitohaina anadahana. Antony toy ny raharaha namonoana ka nahafaty any Rasazina Rindra. Ny omaly zoma dia naharay antso zahay tamin'ny fianakaviana fa hiakatra parke ao amin'ny fitsarana nosy ireo olona izay voapanga tamin'iny raharaha iny. Noho izany dia tonga niatrika n'izany teny ny fianakaviana. Tokony ho tamin'ny 7 ora alina no nanomboka ny fanaovana ny enquête tao amin'ny juge d'instruction ka ny farana tokotokony teo amin'ny 10 ora alina eo. Nahintsona ireo voapanga ireo ka rehefa tapitra niakatra ny tany amin'ny juge d'instruction izy ireo natao enquête dia farany natsona tany i raha Tianarivony aina Tsitohaina na Itsito izay anadahiny Rasazina Rindra. Rehefa avy eo dia nasaina nivoaka daholo zahay rehetrarehetra nivoaka ny vavahady ny fitsarana. Fa marina aloha fa nandritra ny io izay enquête natao an'ireo voapanga rehetrarehetra eo dia nijanona teo an-tokotany daholo ny fianakaviana rehetra. Rehefa nasaina nivoaka ny vavahady ny fitsarana izahay mianakavy sy ny olona rehetrarehetra izay tao amin'ny fitsarana io dia nivoaka tokoa moa zahay fa tsy salasala hoe nivoaka daholo. Tsy tapitapitra izay anefany dia nisy mpitandro ny filaminana anisany nivoaka koa zany Tsito niaraka taminay fianakaviana nivoaka teo ivelan'ny vavahady ny fitsarana. Tsy tapitapitra an'io dia nisy mpitandro ny filaminana anankiroa niatso amin'ny Tsito hoe Tsito niverena fa andao ianao fa mbola misy zavatra ilainanao aty. Dia nandeha tokoa moa izy rery nandeha tany tamin'ny fotoana io fa izay fianakaviana nijanona niandry azy teo an-tokotany teo ivelan'ny vavahady zany. Rehefa avy eo nefa gaga anay petrapetraka ela teo fa izy efa miantso anay hoe ity ny telefônina, ity ny ravako raiso
tadatoty raiso ny fitaovana mombay ao anatin'ilay camion izay mitondra ireo olon'elopa ireo. Gaga sy tanansina zahay satria tsy napozina hoe ahoana moa ny ahatonga anazy ao anatin'ny camion satria tsy nisy filazana taminay fianakaviana zany hoe anisan'ireo voapangana ireo mpadiadiana hanaraka n'ireo olona voapanga ireo tsy nisy filazana zay zany taminay fianakaviana. Dia ny anankiray ihany koa tsy nisy fanasana na fiatsonana fianakaviana hoe hivoaka ny didy na ny teny na ny farateny angamba tsy fantako mikasika ny hanaovana an'ireo olona reo hoe hoentinaiza moa ireo olona reo, atao ahoana ireo olona efa ampolo izay haza tamin'ny fanadihadiana ireo. Izay ny antony nahagaga anay. Tamin'io zany tsy nisy ny fianakaviana nanambarana hoe izao ny atao. Dia samy naingina teo moa anay ny alina an'iny. Tsy nafantatra zany anay hoe nentinaiza itsito na nentinaiza ireo olona ireo. Tao aorianany natory moa zany ny alina an'iny dia ny maraina mitsary vaovao zahay vao maraina. Dia izay nahitanay hoe ireo olona izay voaroro ireo dia ny lehilahy honya nakeny amin'ny fonjan'ny Tsiafahy izay lehilahy rehetra, dia ny vehivavy rehetra kosa nakany amin'ny fonja Nampanomora. Dia anisany nakany amin'ny fonjan'ny Tsiafahy zany itsito. Manoloana ny vaovao rehetra miseho izay ampangana azy ao anatin'ny tambazotra serasera, izay no antony ilazana anaovako izao fanambarana izao. I tsito reo dia telo mianadahy izy ny zanakanay mivady, zany hoe zanakany Tina Sylvestre sy ny tenako. Tsy misy hafa reny reo na hafa ray fa ray ray sy ray reny avokoa, ary tsy misy zaza hafa ivelany tany ivelan'ny tokantranonay zany. Miaraka nitezainay reo hatramin'ny kely azy, ny volavolainay na ampianarinay ary hitanay sy tsapanay fa tena mifankatia sy mifanohana amin'izay rehetra atao izy teny mandahy eo. Porofon'izany fanohanana zany ity sehatra anankiray teo amin'ny filatsahako fidiana ny zokin'ny vavy dia ny Rasazina Rindra ity zany, satria napetraka Rasazina Rindra ho premier liste izy tao amin'ny conseiller izay tarihany, satria mba hisiny fifanohanana sy ny fifanampiana dehibe kokoa eo amin'izy ireo. Porofo iray ihany koa ilazana fa mifankatia izy ireo, tsy nisy ady, tsy mbola nisy ady teo amin'izy ireo hatramin'izay nitezena izy teo raha mbola teo nirainy, satria efa maty koa moa ny dadany izay mariko eto koa le nahafaty ny dadany, fa resa be ao anatin'ny tambazotra serasera ihany koa hoe nitifirina ny nahafaty azy. Tsy atoko tsy nitifirina ny dadany zareo izay be ny tanàna teo io, fa narary izy avy any Amangatabohangy dia tonga taminay tao Antsirabe izy. Dia rehefa tonga tao izy dia nentinay teny amin'ny hôpitaly lehibe, teny amin'ny hôpitaly Atsimo Antsirabe dia tao izy no tsy tanatsony ny ainy tamin'ireny fotoana nampalaza ny Covid-19 tamin'ny 2021 ireny. Misy koa ao anatin'ny tambazotra ao izay hoe te hifandromba-pahefana zareo zany ny ady toerana hoe izy angamba ny itsito angamba ny te hahazo ny toerana matoa misy ity vona ity. Lainga dia lainga zany tompoko, ary lazaiko eto anatrehanareo zany teneniko zany araky ny fanlazaiko teo hoe tsy misy ady, tsy misy fanditra mihitsy ny nametrahany zareo ny laharany tamin'ity hoe hiatrika ny fifidianana kominaly tamin'ity faran'ity. Ny antony nahatonga ny zareo latsaka koa dia ny fangetahetana ny fampandrosoana amin'io commune Amangatabohangy io, satria ny razambe teo aloha ao zany hoe Ramavy Lazampera izany, Ravonahitra Norbera izany, izay rafozako moa zany io Ramavy Lazampera io nitaizany rafozako tao, dia efa nisany nanao asa soa nanasoa an'io commune Amangatabohangy io. Tsy nifindra mihitsy ny safidin'ny vahoaka hatramin'izay fa ny antehitra tamin'ity fianakaviana ity, zany noho ny fitiavanay fampandrosoana.
ao anatin'io commune Mangatabohangy io raha hazavaiko tsotsotra aminareo a commune tena mila fampandrosoana tena mila satria raha ny tantarany zao dia fa eto amin'ity akaikaiky ity 4 sahatsy zao ny be ny tanàna namon'ny ainy Taperinasa tamin'io tsy misy mihitsy zany fampandrosoana misy ao raha eo amin'ny lafiny hoe sehatra ara-panjakana zany toy ny hoe trano-panjakana eo amin'ny misy ny mpitandro filaminana ny birao ny ekôla indrindraindrindra ny ekôly-panjakana tena tsy misy azo lazaina hoe tsy misy ao amin'io commune io misy fa dia zara raha trano bonikely mba vitany mponina vitany vahoaka no ianarany zaza ao zay indrindra no nahatonga an'ireto telo mianadahy reto izay nivokarinay tao anatin'ny commune io nateraka nay mivady tao hoe rehefa mba mahay kely ny atompoko zany hoe mba tonga eo amin'ny hoe maharasazy zany nefa dia nanam-piniavana ihany nanam-piniavana sahady hoe handeha hiverina hampandroso an'io commune io satria betsaka ny vahoaka ao betsaka ny zaza ao mila fampandrosoana izay tsy hita hoe iza moa ny hampandroso azy raha tsy ny olona teratany ao ny olona vokarina ao amin'ny commune io ny mahafantatra hoe itya ny zavatra mahasoa an'ity commune ity ary indrindraindrindra mifanindrana amin'izay a ny tanjona izay apetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay manentany ny tanora hoe aleo raisy ny tanora ny tanana ny fampandrosoana ny Madagasikara indrindra miainga avy any amin'ny commune tsirairay avy resy lahatra ireo zanako telo mianadahy ireo hoe mety amintsika miara-dalana amin'ny filoham-pirenena dia nandray andraikitra izy zareo reo hoe andao ary isika hitondra ny fampandrosoana ao Mangatabohangy zay raha tsoriko ny mombamomba azy ka ny faniriako zany aminareo mpanao gazety na isika mpitondra fanjakana mba mangataka tanandroa aho mba jereo ny commune io mba misy tonga agny hagnontany hagnadiady ny vahoaka ao hijery ny zava-misy marina ao hoe moa ve ilaina tokoa ny fampandrosoana sa manakory ny zavatra mba vita ao amin'ny commune misy anay io zay ary tompony mikasikasika an'izay fa mitodika manokana aho amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady indrindraindrindra moa amin'izao 20 Marsa izao andro ny vehivavy mangataka aminao aho Ramatoa Miala Rajoelina jereo manokana ity afera zay mikasika ny rasazina rindra ity satria raha ohatra ka tsy nondaosy ny fahafatesana io rasazina rindra io mino aho fa mba niaina 20 Marsa niaina fotoana atao hoe mba tsara mba nisy fahazavana ny taon'io commune Mangatabohangy io ho an'ny vehivavy satria efa nisany nomaniny tanteraka io hoe voalohany mandaza hoetiny dia ny vehivavy aloha no itopazan'ny maso ny voalohany ko mangataka anao aho Ramatoa Andry Rajoelina zay eo ambany fiahiny Andriamatoa président ny République Madagasikara moa mazava ho azy mba jereo rehefa reny toanao toany reny malagasy rehetra niezaka tena niezaka nampianatra andreo zanako reo mba manily ho fitaratra an'io commune Mangatabohangy io tsy izay nefa ny zavatra niseho taminay von'olona zao mbola ampiana gadra ihany koa ho an'ny piraitam-po ko dia apetrako ao am-pelatananareo zany rehetrarehetra zany fa malahelo maharary ary tena maharary ny foko famiresaka aminareo zao tsy fantako tsony zay atao tsy zay rehetra ho toy ny fiainanay koa apetrako am-pelatananareo tompoko anareo tompona andraikitra mahefa rehetra ny zavatra rehetra mitohy ary indrindraindrindra eto am-pamaranana dia mangataka aho zany mikasika ny raharahan'ity rasazina rindra ty aoka mba ny tena marina vehivavy rasazina rindra tanora heritreriny vao 13 taona monja mikasa naniry hitondra fandrosoana tany amin'izany commune zany ary ho an'ny Madagasikara ray manontolo kanefa dia notifirina ny rivarivana ny basy nakana ny aina niraraka ny rany nanerana ny RN 35 dia mangataka aho zany mba hivoahan'ny marina ny tena marina amin'ity raharaha ity aoka ihany koa isika zay mpampiasa ny Facebook na ny serasera ny tambazotra-bahoaka aty zany mba ho ny vaovao marina no kirakiraitsika ao fa tsy dia vaovao eny antsefatsefany any raisina tendrony ny vaovao dia afiatrany dia milaza hoe zao aoka ny mpanao fanadihadiana
mba hijoro amin'ny marina mba ny tena zavatra nisy marina no holazaina. Raha milaza ny zavatra rehetra izay mikasika ny citoyen aho a, mba meteza isika na hoe mba mandraisa isika eo amin'ny plasiny, izany hoe natakenoina niatrika ady mafy. Angamba ataoko fa anatin'ny quelques minutes ave hataditin'izay rehetrarehetra miseho eo, basy no mipoapoaka, trouble mino sy matoky aho fa tena trouble, tsy mahazo saina ny zanako nandritran'izay rehetrarehetra zay a, zay rehetra voateny dia voateny teo. Dia izany ve no nampaingorana azy hoe raitsy kombakomba hamono an'ity, anadahin'ity, sao dia mba anabavin'ity, dia akinika amintsika ny rehetrarehetra momba n'izay. Aoka hoy aho mba ny vaovao tena marina no hahery sy hiainantsika an'ity afera ny Rasazonarindra ity. Izay fianakaviana ny mba hamoahana ny zanakay, ny zanako zany raha tena arivony aina tsitohaina, satria efa maty ny zanako vavy Rasazonarindra io. Ny zanako lahy indray kosa mbola nisamborina, ka izy ary mba hiateherako izany, mba ho namako izany, mba ho eo akaiko amin'izao. Ny raim-piahy anay efa maty tamin'ny 2021 raha teo ihany koa. Koa mangataka aminareo an-tanandroa toka amin'ny maha reny ahy, amin'ny maha toka-tena ahy, mamely tena rery, mba jereo izay lafin-javatra izay. Ny zavatra tsikaritra ihany koa dia ao anatin'ny Facebook sy ny tambazotra-tserasera ao dia efa misy vondron'olona izay miataky, tena miataky ny zanako lahy io raha tena rony aina tsitohaina io na itsito a, manao izay handetika azy mihitsy amin'ity raharaha ity, izay zavatra tena sarotra ary tena zavatra tsy misy amin'ny fomba malagasy, zany hoe mpiraitapo hiady toerana izay efa ao amin'ny zareo ange toerana io, efa eo ny zokony. Dia ahoana moa ny hoe ho vonoana indray io zokony io, nefa ny zokony aza nandahatra azy eo amin'ny liste ny conseil communal. Izay rehetrarehetra izay tompoko no apetrako eo am-pelatananareo mpitondra mahefa, hijery an'ireo rehetrarehetrareo, handrindra an'ireo rehetrarehetrareo mba hafapon'ny malagasy rehetra ny vaovao izay ho ampitainy amin'ny tambazotra-tserasera, satria ny mangarahara sy ny tena marina no aoka hivoaka amin'ity afera sy ny zava-nitranga ity. Dia misaotra indrindra tompoko.